Talata voalohany volana Jona ny taona 2024 manolotra ny araba anao izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao volana vaovao irariko anao sahady ny fahombiazana ho amin'izay volana ady avitsika izay manasanao ary anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Etitsika anomboana ny vaovao ary amin'izao alina izao dia anjara ny vahoaka teny amin'ny distrika Antsimondrano izany hoe ny teny amin'ny commune Itaos no nitsidia ny filomarika Ravalomanana io maraina io. Tazana nandritra izany moa fa miandrandra azy miverina amin'ny fanantenany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao teny antoerana niaraka tamin'ny ary Ramano Menjanahary sy Manorandre Malala. Afalina nyan'ireo mponina sy ny mpivarotra teny andranona oatra Itaosy io maraina io. Raha nahita ny filomarika Ravalomanana tonga ny antsena sy ny tafa tamin'izy ireo. Nanakoako ny antso nataon'ireo mponina teny antoerana. Sahirana izay vahoaka madinika, hoy ny sasany. Tsy mijery anay mihitsy ny mpitondra, hoy ny hafa. Ireo no ambediten'ireo vahoaka izay ny fanao tsomby aloha iresaka tamin'ny filomarika Ravalomanana. Salamasala. Sa rehefa salama ka. Zay ny rintsika amin'ny ten'Andriamanitra. Mafinaritra. Miandry le torovato zay. Zay aty. Zay torovato. Rehetrarehetra tika izy rehetra. Videna aloha zany mandala eto aminay. Misy misaotra dada. Misaotra anao manana tonga sio aty aminay. Ianao mihitsy ny mandasa anay. Misaotra anao. Nefa anay nefa miditra amin'ny polisy taty. Tena misaotra anao zay dada. Makasitraka. Ianao mihitsy ny mandasa anay. Misaotra anay. Tena misaotra anay, tena misaotra anao, tena misaotra. Zao ia dia fena zao. Sangka vato ka mandeha. Oh kare. Kita tara betsaka. Sakurka bena tam sakut. Tasian baikit kan. Iya, baikit kan. Dia pernah nyulah jadi gitu nanti udah itu kan sakur. Iya. Saya perasaan tiulah dari pada apa? Ya itu nanti udah jawab sakur ka beni ketan sabut. Iya tuh. Malah wala dada. Wah. Yang naik tu masuk dia tuas raga. Tu masuk. Yes, sudah beza. Yes. Ini soal sih jadi dia tuas dia. Jona apa? Apa itu sih? Saya dia tuas. Kenal Jangan beje. Mpitondra tsy miraharaha vahoaka no misy eto ho iatrany ireto vahoaka ireto. Ny tantarany nanjo azy ireto amin'ny filomarika Ravalomanana manoloana ny zavanitranga ny sabotsy lasa teo. Nambarany ireto mpivarotra ireto fa matoa misy ireny tranga ireny dia misy ny baiko azon'izy ireo fa tsy tonga ho azy ireny fihetsika ireny. Sabut saya naurun tawan na tanay vita lam matsar. Saya wante ifita ni president yun na baik po siya. De aurun neta na rin naurun na neta na saya mala fulam sa saya pabunjeu. Iya. Saya matumati ay jene na ruati aso. Nien. Yan tu. Nien wa. May tafaula nam niwa. Kami sumpah. Milano inferno mici. Milano inferno fa manca bawa. Marari ada cuma sabtena mici. Kena manca. Coba, seperti luar cer. Iya. Coba teman zona tu. Kena mak mici mas. Ini orang kena sana wes cuma sabten. Cuma sabten. Kena malah ini tu dah tetap. Mana
Mbola mitsy mivarotra tsy mahalafo tsy manam-bola ny olona. Misy no mibaiko zany. Fa tsy misy an'izany mafy dia manataperaka zany na tsy misy mibaiko. Dia mazava tsara zany zao afa tsindry azy lena ny hena vahoaka malagasy. Mijaly izay andre matomary karavalomana fa miantso anao izay vahoaka majinika. Fa tena mafy ary tena mikikika mafy mihitsy fa nano arotsaka rehefa manahirana nefa entana kely amidy eo mbola tabatra ohatr'izao mbola apirisihana mpitandro filaminana naparitaka ny entana ihany. Fa dia mangataka aminao zay mba jereo zay. Fantatra efa mijery anay ianao makasitraka anao zay fa dia efa henonao zay fitaranana vahoaka ety atosy indrindra fa zay mpivarotra amoron-dalana kely tony. Tonga eto hijery anareo aloha dadrantanga dia mihaino tsara satria araka ny fahalalako hoe tonga taty fa tsisy lobaika fa hoe misy resaka nandeha fotsiny dia ay tena nisy zany. Tena nisy le izy anay mbola raha onandray hoe asorony daholo ray mivarotra amoron-dalana nefa ianay ve angalatra sa inona no atao? Tsena nefa tsena hivarotana ho anay ara tsy misy. Dia izany indray zao fandragonana azonay convoquena hono zay izany zavatra henonay sorona hono mivarotra amoron-dalana nefa zay tsy manana asa dia tsy maintsy mivarotra. Ay tazana tanteraka ny fitiavan'ny vahoaka ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity. Kopakopa tanana no namen'ny arabe rehefa mandalo ny filoha Marc Ravalomanana. Nisy mihitsy aza no navita nanao takelaka nilaza hoe vonjeo izahay dada. No mafisy ny filoha Marc Ravalomanana atrany moa fa manana vahaolana amin'izao zava-misy izao ny tenany ary ny mba hitsinjovana lavitra no anton'izao fidinana ifotony ataon'izao. Fa taorian'ny teny tosy dia nitohy teny amin'ny komina Ambohidrapeto ny dia ny filoha Marc Ravalomanana io maraina io atrany notron'ny solomavambahoaka sy ny ben'ny tanàna ny komina Ambohidrapeto ny fandrombahany olona atrany moa ny iresaka mivantana taminy. Jarmanomenjana ary sy Manorandray Malala atrany. Tafatafa sy dinidiniky ny mpianaka atrany no fianana teo amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny mponina teny amin'ny komina Ambohidrapeto androany. Ny antsena teny mantsy ny filoha Marc Ravalomanana saingy amin'ny mahafiloam-pirenena teo aloha sy mahalehibe ny mpanohitra azy dia tsy afaka ny ferana ireo vahoaka nanatona azy ny taraina ny manahirana azy ireo. Panareo minna Vaina fotsiny tsy amin'ilay taxi fotsiny miasa ny taxi efa tsisy taxi miasana afa isokatra izao enina moto mety tsisy sokatra tsy milamina hoe tsy milamina hoe oba alavitsika zegny eny mahita fahasahirananareo tena gaga tena sairana vela Tena sahirana mihitsy zay. Tsena tsisy, vola tsisy, miasa tsisy. Profino mamamely. vidin'entana mialafo dada Vidin'entana miakatra. Zay. Dia zao fotsiny zany zao zay. Mivatsy tsisy, tosika famely tsisy. Tsisy miminana zero. Zero tsisy, zero. Io le asa mihitsy zany zao tokony ho asiana ho an'ny tanora. Zay zao ny etaetanay aty Atsimondrano mitosy. zao tena mijery anareo fotsiny aloha tena mijery dia henoko zay tenenareo zay hoe tsisy zay raha fitiana zay tsisy Tanna hoanina ty entana raha. Mitasa entana nakakannatlavatsy Avoto ny firenena fa latsaka andavaka. Ianao ihany no mavita ity firenena ity. Ho iatrany ny feo manako nameny ny tsena izay no lalovany. Fa na dia iantsena aza no antondiany dia tsy voasakana ihany koa ny fanaovana selfie miaraka amin'ny dada. Ratsy aivina dia tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana no ambony indrindra ny fa efa mividin'ny vahoaka malagasy ka natafakatra ny arikarena faobe ho 7 isanjato tamin'ny taona 8 sy 2000. Izany filaminam-piainan'ny vahoaka malagasy izany
no andrandray ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Raha atao banky tokana ny fitsidiana nataony filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana teny amin'ny komina Itosy Ambohidrapeto dia babony ny vahoaka malagasy. Izay ny vaovao teny Itosy sy ny manodidina ho an'ny androany fa andeha ho an'ny Mahajanga kosa indray ary sika dia lafim-baovao tanteraka mikasika ny fampianarana manambana ny ampiato ny fampianarana ambony ireo mpandraharaha ao amin'ny Universitény Mahajanga raha ny fanambarana nataon'izy ireo any androany miditros ary miaina anaty fahasarana tanteraka ireo mpandraharaha amin'izao fotoana izao noho ny tsy fandraisana ny karama mitaky ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo hitondra vahaolana mahakasika izay samy mamonjy MBS Mahajanga. Sempotra tanteraka ny mpiasan'ny eo université eto Mahajanga kehitriny fiainana lafo karama tsy azo miditra trosa indrindra dia anana ny banky vola mihitsy aza amin'izao fotoana izao mitaky ny amoana izany aingina izy ireo. PAT zany no anana amin'ny banky vola efa nisy trosa taloha dia niampy ny vola 80,000 ariary zay tapaka dia mbola mitomby ihany ny trosa ka fahatongavany karama ty zany dia olana mipetraka eo aminay satria tapahany banky foana ny volanay any koa miady mafy zany zay mba hisy ny filaminana amin'ity grevinay ity mitoy ihany zany ny tolona hatramin'izao raha tsy mivoaka ny volanay. Misy araka izany tandrefaka eo amin'ny ministera araka ny nambara ihany teto ary tokony tsarefana akaiky ny makasika an'izay fanazavana trany. Efa nisy ny dingana tao efa maro ny fampiresana efa nisy solotenan'ny ministera tonga teto efa teo madame le ministre nanazava makasika an'io fa ny procédure tout quoi de lava loatra ny tenanay tarika dia matsapa mihitsy fa tena misy tandrefaka ao amin'ny ministera mahatonga ty fatarana karama ty raha ohatra ka mbo tsy azo zany karama sy ilay fangatana maromaro ECD sy technicité eo dia mety ampikatso fampianarana ty amin'ny université mihitsy zany ny mpandraharaha eto amin'ny université Mahajanga. Raha izay ary ny tany Mahajanga tany fianaran-tsoa ihany koa dia filaharam-be orakoraka noentin'ireo mpandraharaha avy amin'ny Universitény fianaran-tsoa nanaitra ny fitondram-panjakana amin'ny famahana amin'ny tokony amahana ny olana mianjady amin'izy ireo omaly. Tsy hijanona ny hetsika ary manambara ny ampikatso ny asa izy ireo raha tsy mivaly farany izay aingana ny fangatana dia ny andoavana ny karaman'izy ireo izay tsy azo nandritra ny volana maromaro. Manamafy hatrany moa ireo mpandraharaha avy amin'ny Universitény Andrianjato fa maty antoka tanteraka izy ireo amin'izao noho izay tsy fandoavana ny karama izay. Bags Andriananjo, MBS Fianaratsoa. Mbola ao anatin'ny hetsika fitakina tanteraka zareo mpandraharaha avy eo anivon'ny Universitény Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Raha tsy aivina moa dia efa nanomboka tamin'ny faharoapolon'ny volana May lasa teo no ny andohany zao antsoantso zao hetsika fanairana ny tompon'andraikitra. Nisy ny fepitaona izay napetraka amahana ny olana eto anivon'ny Universitény Fianaratsoa. Taorin'izay dia nisy ny fiaonana tamin'ny tompon'andraikitra ny université ary nisy ny fampanantenana fa iva ao anatin'ny fotoana fohy ity olana ity. Zany hoe raha tsorina dia tokony zoma lasa teo ny nivoahany zany tamin'ny karama zany araky ny fampanantenana ny tompon'andraikitra teo anivon'ny ministera. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy hita ny marina mahakasika ny tamin'ny karaman'izy ireo ka dia niroso tamin'izao hetsika izao indray ireo mpandraharaha. Syndicat du personnel administratif et technique de Fianaratsoa. Cellule de crise Université Fianaratsoa.
fanambarana fitokonana manoloana ny toetra raha misy mikasika ny tolona syndikaly statut université eto Madagasikara dia mangataka aminao zahay raha mato ministra mba amahanao ireto fitakiana izay voalaza ireto. Fitakiana voalohany ny fandoavana ny karamanay izay mbola tsy voaloha faran'izay aingana. Fitakiana faharoa tsy ekenay ny fanesorana ny tombontsoa izay efa nisitranay hatrizay 500 na indemnité de technicité. Fitakiana fahatelo tsy anasaziana pénalité ny mpandrahara rehetra izay nindrambola tany amin'ny banky. Fitakiana fahaefatra ny hanomezana ny vahaolana maharitra mahakasika ny karama. Raha ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara isaky misy ny tsy fahombiazana na ny tsy fahaiza mitantana toy izao dia mora amin'ireo mpitondra ankehitriny ny manilika ny tsy fahombiazana amin'ireo mpitantana teo aloha na ihany koa atsimpy mivantana tsotra izao any amin'ireo mpanohitra. Raha ity indray nefa zao dia voaporofo fa ny avy ao amin'ny fitondrana ihany no manaparitaka ny feo ka milaza fa misy ambadika politika ny hetsika mba ahafahana mampitony sy mamono afo ary anasoketana ireo mpanao politika tsy mitovy fomba fijery amin'ny fanjakana fa fanjakana sa fanjakazakana ny misy eto. Fa tsara ihany koa moa ny mampahafantatra fa isy ihany koa ny hetsika fanairana ho ataon'ny mpandrarany université ho an'ny Antananarivo Rampitso eny Ankatso. Fa lafa mavafa tanteraka kosa indray ary dia misedra olana ireo mponina indrindra ireo manana antondrara eny anivon'ny komina Toamasina Ambonivohitra amin'izao fotoana izao no ny faharatsiana sy fampitehan'ny lalana miditra ao amin'ny biraon'ny komina fa ihany koa ny lalana mirefy 9 kilometatra ao anatin'izany tanàna izany. MBS Toamasina. Mampiterana ny mponina indrindra ireo manana antondrara ao amin'ny komina Toamasina Ambanivohitra efa ho tapabolana mahery zao ny faratsiany lalana miditra ao amin'ny biraon'ny komina. Fotaka mandrevy no tsy maintsy lalovan'ny rehetra rehefa hiditra ao amin'ny komina. Milaza anamboatra ity lalana ity anefa ny mpitantana ao an-toerana saingy mitarasoka ihany zany ka mila fandraisana andraikitra aingana. Zao ny aty amin'ny Toamasina be nahita an'ilay lalana fotaka be tsy mety tsisy mijery mihitsy izy ity dia tsy haiko atao hoe manao ahoana zao zao zay tsy afaka mandeha any nefa hoe mba hanafanjakana ty resaka komina ty maro ny zavatsy ilainao dia mba miangavy anareo mba atao vealoha aloha ty na dia eo le simbary amin'ny tanandava misy doborano any fa ity manome endrika ny tanànatsika Tamatavy ity namboarina ny trano nefa ny lalana tsy namboarina dia ahoana atsika amin'izao fa mila fiarah-miasa aminareo olo maventy rehetrarehetra amin'ity lalana ity. Nandeha ny resaka tanaty tamazotra serasera makasika ity tranga ity. Nazakazaka nijery teny amin'ny lalam-pirenena faharoa tanandava ireo tompona andraikitra tapabolana lasy izay kanefa tsy mbola hita taratra hatreto ny fiovany ny faratsian-dalana eny an-toerana. Tsy tara teo ihany koa izay mba fandraisany andraikitra ny mpitondra manoloana izany. Fa androany no natokana ho fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ronono mbola visy amin'ny malagasy no manana fahefa-mividy ny anjifa izany isan'andro tsy ampy anenika an-tsena anatiny ihany koa anefa ny vokatra ronono etsy andaniny manamafy ny mpitsabo fa mila fandanjalanjana ny fisotroana izany fa ihany koa ny finanana vokatra azo avy amin'ny ronono. Zafy mahena sy tokatra marolahy. Araka ny tatry ny EDBM Mantondasa mantinana ny 100 tapitrisa litatra isan-taonio ny ronono vokatra eto amintsika 10 litatra hatramin'ny 7 litatra isan'olo isan-taonio ny fanjifana izany raha 20 litatra ny eto Afrika mantinana 9 alina isio kosa ny ombivavy be ronono mbola tafiditra ao anatin'ireo sakafo lafo vidin'ny ronono noho izany. Enda ihany hoe 2 litra ihany no vidina ao anatin'ny herinandro olona 5 zay aloha ny takatry ny volako. Nandritranandro zany tsy maintsy misotro foana ny antsena telonjato. Tsy dia misotro ronono malalaka ny tsena fiompiana omby vavy raha ny eto Andrenivohitra amin'ny ankapobeny dia manana omby 2 hatramin'ny 4 eo ny mpiompi iray olana mbola mipetraka nefa ny fanjifan'ny olona ity vokatra ity noho ny alafony eo ihany koa ny vola lany amin'ny fiompiana izay tsy maintsy manakara-mampakavilona na ihany koa mamboly ny vidina provantsy mitsaha miakatra ihany koa. Manana omby anankitelo rehefa anatratra le confinement zao dia tsisy maka le izy ka tsy hita fa tsy maintsy tadavana hevitra zay ianao atao zay manina zany amidy mora fotsiny le izy rehefa natao fotsiny zay alan'iny le izy. Ety aminay zao 2 arivo
amidy 500 ohatra. Manasatra zao anay mividina provandy miakatra ny rononay nefa tsy mety miakatra ny vidiny taloha izao efa 503 tratran'ny confirme iny izy lasa 3 mihena fantsifany olona ronono fa tsy manana mety tsisy vola sa le tsy haiko le tsy miasa. Samy mitondra fahasalamana ho an'ny vatana na ny ronono velona na ireo vokatra azo avy amin'ny ronono toy ny yaourt sy ny fromage. Mila lanjalanjaina nefa ny fihinanana izany noho ny fahamaroan'ny calcium ao aminy ka mety hitarika aretina hafa. Afaka hohanina foana ny ronono isan'andro ka fa dia tsy adiny foana fotsiny ny misotro rano amin'ny fatrany tokony ho izy rano litatra isan'andro ho an'ny olona atontono ny lanja efa-blocolause satria raha misotro ronono foana na mihinana produit laitier foana ny olona nefa tsy misotro rano dia le calcium hoentina izy zany lasa mivadika vato any amin'ny vondray. Famoronana orinasa afaka mandray ny ronono mba tsy hahafaty antoka ny tantsano tokony atao eto amintsika toy ny orinasa Tico any Andranomanelatra izay niarany asa tamina mpiompo manodidina ny 700 isa ary nandray ronono 5.3 litatra isan'andro. Vao tonga nefa ny kriziny 7.4 niena ny famokarana ka tsy nisy nandray ny ronono ireo tantsaha. Tokony avela asa malalaka ny orinasa toy itony izay mamelona fianakaviana marobe. Afateo ihany koa ny fihibohana izay nampiteraka faty antoka goavana ka nariana fotsiny ronono ho an'ireo mpiompiomby. Fa efa miomana amin'ny fisokafan'ny lalana kosa manomboka ny zoma izao ny mpitatitra sy ny toby fiantsonana manamboatra ny simba rehetra amin'izao ny taxi brosy nandritra izay fotoana ela tsy niasana izay. Tsy mahaleo ny sarany nefa ny vidiny hoy ny mpitatitra. Teny andotam-penaka tena rizaina nanao fanadihadiana eo amin'ny sary ny tahiriny aina. Ny zoma fa efatra ny volana Jona izao no isokatra ny lalana na nasionaly io na regionaly. Falsahirana ihany nefa ny mpitatitra. Ela tsy niasa ny fiara ka vola be indray no hiatrehana ny fanamboarana. Bebe ihany aloha satria hitanao zavatra tsy niasa firy. Zara fa niasa ny tomobila bebe zany zavatra simba tsy maintsy amboarina sy arenina tsy maleo sara ny vidy mbo zany ezahana moa fa tsy asa fatao isan'andro le izy. Tiantoka tena fatiantoka be da be satria nenene izay tsy mitoto sy mihinana ny anna azo androany dia diavina androany no anna rapitsa diavina rapitsa. Eritreretiny fa ny vidina piesy materiel ampiasana tsy maintsy vola daholo ka raha vao tsy mikofoka ianao tapaka le fitadiavanao dia tapaka koa zany le fikarakarana le fitadiavana. Tsy ova kosa ny isan'ny toerana. Izany hoe efatra isaky ny seza raha ho an'ny zotra regionaly manokana. Manantena ny ampakarana sarandalana kosa nefa ny mpitatitra mba amenona ny isan'ny banga. Le izy zany ny fahasanan'ny olona zany efatra isaky ny seza ihany satria izay le hajaina le amin'ny anara-pahasalamana le elanelana na tomobilina dia eo fotsiny tsika mila mijery kely satria raha ohatra ka milatsaka le isan'le nombre de place le tomobilina dia tsy maintsy misonitra kely le sarany zany hampanenjehana le nombre de place ny teo aloha ihany ny sarany alohan'ny mpandeha. Efa miomana amin'izay fisokafan'ny lalana ihany koa ny ato amin'ny toby fiantsonana andotam-penaka. Tsy misy kosa ny fiovany eo amin'ny sarandalana ho ny tompon'andraikitra. Hatreto aloha zany ny isan'ny ao anaty fiara dia tsy miova ohatran'ny teo aloha ihany fa tsy maintsy manao arivavaorona ny mpandeha rehetra dia mampiasa gel ny chauffeur. Ny eo amin'ny sarandalana kosa indray hatreto aloha zany dia tsy miova fa ny sarandalana teo aloha ihany raha tsy hitentsika hoe Makantamatavy ohatra 20 000 ariary, Magenga 30 000 ariary, Diego 70 000 ariary dia tsisy miova ireo sarandalana zay efa voasoratra eo amin'ny tableau ireo. Misy ny fampiofanana ny mpiasa ny toby fiantsonana sy ny mpamily androany ho fiatrehana indrindra ny fisokafan'ny lalana ny zoma izao. Ny pejy ny fampianarana ary dia rampitsy no hiverina an-tsekoly indray ireo mpianatra tsy tao anatin'ny kilasy mpanadinana fa tony ahoana ary ny fiomanan'ireo sekoly andray ny mpianatra. Manahoana ihany koa ny fahazotoan'ireo mpianatra hiverina hianatra indray raha ny atony nandritra ny fotoana maromaro izay. Sekoly tsy miankiny iray teny ampefiloteny ary no nanaovany raha voarazafy mahenina sy tokira maro lafa nadiadiana. Ny mpanabetsaka tamin'ny fanadiovana sy famindrana fanafody ny sekoly androany andraisana mpianatra rahampitso tsy maintsy apetraka avokoa ny lamina rehetra raha miankina amin'ny isan'ny mpianatra tonga kosa ny fizarana efitrano sy ny varinajana nelanela ny iray metatra. Vatany nivoaka le fanambarana zany hoe manomboka ny alarobia rapitso ny fidiran'ny mpianatra dia nanomboka nanao zany zay namerina satria zay efa nanao foana zany hatramin'izay dia nanamafy ny fanadiovana famindrana ny ranom-panafody any amin'ny salle de classe rehetra any
dia nampiana zany ny personnel amin'ny fanadiovana zany dia tena hoe mifototra amin'izay fanadiovana izay no ataonay amin'izao dia ankoatran'izay zay mandefa message any amin'ny ray aman-dreny zany fanentanana azy ireo amin'ny fampitondrana ny ankizy ny cache-bouche sy ny gel ho an'izay manana possibilité amin'izay moa raha tsy misy zany dia efa misy an'izay tia ampianarina zany zay arak'izay tratranay zany dia mizaka manao an'izay ao zany misy ankizy mety hoe manana safidy manokana ray aman-dreny mety hoe tsy andefa ny zanany aty iny zany safidiny izay hajaina tanteraka dia mbola arakaraka ny effectif-ny ankizy ho tonga eo zany no anaovana an'izay fa zay zany ezaka hanaja an'izay elanelan'izay arak'izay azonay atao. Samy manana ny fahazotoana hiverina hianatra moa ireo ankizy tsy manala fanadinam-panjakana raha tsy ivina dia efa amam-bolana izy ireo no tsy nianatra tany an-tsekoly fanaka eto moa tsy lesina tany am-pianarana ihany ka ny ray aman-dreny no manara-maso. Fa tsy tiako be mianatra fa aleo manao vakansa kely satria mifomarana be foana. Mazoto satria rehefa mianatra dia rehefa lehibe za dia mba ho lasa intelligente be. Mba nanana tombony aloha satria mba nalefan'ny tany amin'ny sekoly amin'ny réseaux sociaux le devoir dia iny no menandrareo dia iny no asena traitendrareo isaka ny tonga fa mitolona kely miaraka amin'izy rolo zany tena marina manao an'ilay izy satria fa misy fotoana varimbariana kely amin'ilay mijery dessin animé ohatran'izany mahatratra le fotoana lavalava kely teo dia tsy maintsy mitolona kely fotsiny. Efa tsy andro fianarana satria fianarana lova tsara indrindra. Ilay mianatra no tiako indrindra. Dixième. Ho an'ireo kilasy mpanadinana kosa misy ny fandaharam-pianarana tsy mbola voahenjika toy ireo kilasy famaranana amin'ny taranja anglisy. Anisany mampanano sarotra ny mpampianatra ny mampiakatra ny faripaizan'ireo mpianatra. Ny fahaizan'ny mpianatra dia tena mbola ady mafy ny hamerenana azy satria ny nalefa tany amin'izareo nandritra ny fotoana tsy nianarana aty ampianarana izy somary sarotsarotra ny mahazo ny concentration an'izareo ny fifatohana maika moa fa any an-tanànana dia somary manao ezaka indroa miataona intelo miataona amin'izay efa natao teo aloha zany. Hoentiko aminao izao kosa indray ny tatitry ny Covid-19 farany teto Madagasikara ho an'ny daty ny omaly fa raiky amin'ny telopolo ny volana May ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo. Rono namonyainty izay teto Analamanga avokoa 420 ny tranga vaovao hita tamin'ireo fitiliana roa sy roanjato vita izay mitsinjara toy izao 70 teto Analamanga 4 Matsiatra Ambony 3 Amoriny Mani misa 220 ireo sitrana Somatsara 270 kosa ireo anatiny tranga fahasarotana na forme grave tafisiakatra raiky amby 770 ireo namonyainty hatramin'ny idiran'ny valana retona teto Madagasikara ny volana Martsa 2020. Eo amin'ny vaovao tapatapany kosa indray ary ny pejy ny fanatanjahantena nazo ny tapakila afana miaro ny vonay-pirenena any amin'ny lalao olimpika eo amin'ny taranja fonjamby izay ho tontosaina ny volana aogositra izao any Tokyo Erika Andriatsitoaina araky ny nambarany tsy dia faly izy na dia teo amin'ny laharana fahatelo aza tany Kenya. Marina fa Erika Andriatsitoaina dia nitazona ny laharana voalohany eo amin'ny latsaky ny 12 kilao aty amin'ny kontinanta afrikana. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia tandindomindoza vokatry ny fahalotoan'ny rivotra iainana ny ponina ao amin'ny renivohiparitry ny Repoblika ny avaratry Masedoine indrindra rehefa vanim-potoana ny ririnina. Akoatra ny fahafatesan'ny olona dia miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny fahasalamany isam-batan'olona izany. Mamintina amintsika ny andindiny izay ary Ando Miaratina sy Mathieu Prince. Voasokajy isan'ireo tanàna maloto indrindra ny Eropa ny renivohiparitry ny Masedoine avaratra araka ny vinavina ny banky iraisam-pirenena miteraka fahafatesan'olona 1,900 taona ho an'ny mponina iray tapitrisa fotsiny zany fahalotoan'ny rivotra iainana zany any an-toerana. Tadindondoza vokatr'io ireo mponina ao amin'ity tanàna ity amin'izao fotoana. Ankoatra ireo namonyainy miteratoza ho an'ny fahasalamana isam-batan'olona ihany koa izany. Nanamafy moa ny ministry ny tontolo iainana any an-toerana fa mitaky fiara-miasa amin'ny sehatra rehetra no ahafahana miady amin'ity loza ity fa indrindra ny fampiarana ny lalàna amin'ny fampanajana ny tontolo iainana. Raha tsy aivina efa ntaonany maro no sedra ity olana ity ny mponina ao an-toerana indrindra rehefa vanim-potoana ny ririna tahaka izao ary mizaka ny voka-dratsy ateraka izany mandraka ankehitriny.
fa mahakasika kosa indray ny fandehanana ifotsiny izay nataony filomarika Ravalomanana teny Antsimondrano io maraina io dia nitondra ny fanehoan-keviny ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teny an-toerana Alain Ratsimbazafy izy raha teo moa no anisan'ny taridalana ny filomarika Ravalomanana tamin'izany. Germano Menjanahary sy Manora Andray Malala. Zava-dehibe ny fidinana ifotony izay ataony filomarika Ravalomanana mitafa mivantana amin'ny vahoaka ireny ho ny solombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny distrikana Antsimondrano. Tsy lavitra ny renivohitry Madagasikara no misy ny komina Itosy kanefa dia mizaka antserany ainy ireo mponina vokatry ny tsy fahaiza mitantana ny mpitondra ankehitriny ho hiatrany ny nambarany. Rano, jiro, vidim-piainana, tsy fanananasa samy mahazo ny vahoaka eny an-toerana avokoa raha ny fanazavana. Afaliana tanteraka no nandraisan'ny vahoaka ny Itosy ny filomarika Ravalomanana raha tonga ny atsena tetỳ amin'ity fatra ity izy ary misy ny fifampiresahana mivantana tamin'ny vahoaka ary indrindra nanomezan'ireo vahoaka ireo ny tarainana mahakasika ny fitangany vidim-piainana sy ny fahaverezana asa indrindra ho an'ny tanora ka dia ny fahatongavan'ny filoha Ravalomanana tetỳ an-toerana dia namelona ny fanantenana izy ireo hiaraka hijery sy fanometanana amin'ny fampandrosoana ity firenentsika ity. Fa ny resaka sinamaly ny tenin'ny filohan'ny Repoblika ny Alahady lasa teo ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tsiky Madagasikara nambarany tamin'izany fa ny mpanohitra trano no mahazo tsiny isaky ny misy ny tsy fahombiazana ataony mpitondra fanjakana. Farampanazavana. Tsy vao izao fa zatra manilika ny tsy fahombiazany sy ny tsy fahaiza mitantana ataony ny filohan'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa aminy. Izy ireo izay tsy manana vahaolana matipaika sy mandroso mihemitra amin'ny fanapahan-kevitra izay raisiny ka any amin'ny mpanohitra hatrany no anliana izany. Raha tsy laza fa tsy ilay tranga tamin'ny sabotsy lasa teo, samy ala tsy ho tompon'andraikitra avokoa na ny praiminisitra lehibe ny governemanta, na ministra ny varotra, na ministra ny atany, eny, hatraministra ny filaminam-bahoaka. Milaza izy fa tsy tompon'andraikitra nireny zavatra ny seho ireny. Raha tsy ahivina misy polisy mandray andraikitra sy mpitandro filaminana teny, iza zany no mibaiko an'ireny. Mpanohatra nga afaka manao an'izany, misy mibaiko ireny. Ary raha mbola mijatra tiako resahana zany manoloana mpitandro filaminana dia izao mila mailo ihany nareo satria rehefa miseho ny zavatra ohatr'ireny, rehefa avy mandeha ny baiko miseho ny korotana dia miala ny tompon'andraikitra rehefa avy eo. Fa nareo ny tratra farany eo ohatran'ny hoe inisiativa nareo ilay izy. Namaly ny tenin'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny Alahady lasa teo ihany koa moa Irina Randriamasinoro ny amin'ny filazany ity farany fa tsy tokony araroty ny mpanohitra ny fahantrany ny malagasy. Mahafantatra aloha zany zao ny mpitondra fa mahantra ny vahoaka. Fa lafiny anankiroa no mahatonga ny vahoaka ao anaty fahantrana. Na ny mpitondra tsy mahita vahaolana anafahana ny vahoaka ao anatin'ny fahantrana, na izy tsy minitsy mirarahana izay fahantrana ny vahoaka izay. Zay zany zavatra tsara ho mari antsika. Ary rehefa averiko ombenombeny ny fitondrana dia manana fahefana feno. Ary izy ny tompon'andraikitra mitondra ny firenena ary manala ny vahoaka ao anatin'izay fahantrana izay. Tsy sakana ao anazy, ny aty amin'ny fanoherana tsy afaka anao sakana ao anazy. Raha milaza izy fa azo ampiasaina ny vahoaka aza rarotana ao anatin'ny fahantrana, inona moa ny fanararotana izay eritreretiny fa ho ataon'ny mpanohatra. Izay nge midina ifotony mihaino ary mihaino fitarainan'izy ireo. Zany zavatra ataonay, tsisy fanararotana ao anatin'izany. Zay tsy mampiasa hery, tsy manao ninina ary tsy manana fahefana amin'izany zay. Mifanohatra an'izany ary zay manampy mba manomeze kely takatray entina manampy an'zareo anatin'ny fahasahiranana. Fa tsy manao hery famoretana ho an'ny vahoaka mihitsy zay na kely ary tsy afaka manararotra anazy. Roa taona sy tapan'izay mbola mipetraka olana goavana ho an'ireo mpitondra fanjakana ny fanoherana eto Madagasikara izay tarihan'ny filomarika Ravalomanana. Tsy mahagaga raha toy izao ny fiainan'ny vahoaka satria loza ny mpitondra fanjakana manenjika ny mpanohitra. Fa rariny hoy ny mpandinika fiarahamonina iray raha hoentina eo anatrehany SADC sy ny vondrona afrikana ny raharaham-pirenena ankehitriny indrindra ny mikasika ny tsy fandriampahalemana mba hisian'ny vahaolana aingana takina kosa nefa ho hiatrany ny tenany ny voahany marina ary mba tena hitondra vahaolana fa tsy hijanona ho fandreberebena fotsiny ihany. Ando miaratiana sy Mathieu Prince. Tsy mpitsahany totongana ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Malagasy maro no miaina anaty fahantrana lalina. Ankoatra ny sosialy sy ny toe-karena izay efa tena miapotika sy rava-tanteraka
mampijaly sy mampitondra fiaisana amin'ny malagasy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana ny nosy. Raha ny araka izany hoy ny mpandinika fiarahamonina raha hoentiny eo anatrehan'ny SADC sy ny vondrona afrikanina ny raharaha mba hisiany vahaolana. Rariny sady itsiny raha ataoko hoe amin'izao vanim-potoana izao miresaka an'izany atao hoe fandriam-pahalemana ny any amin'ny SADC. Ny antony dia satria ity valana retiny ity dia mampisavoritaka sain'olona mihitsiny noho n'iny moa mampisavoritaka an'ilay tsy noho ilay fahasahiranana izay misy eo amin'ny lafim-piainana maro mihitsy indrindra ny lafiny sosialy ny lafiny toe-karena noho n'ilay valana retina amin'ilay hoe voatery tsy maintsy mihiboka ny olona tsy afaka manatanteraka asa sy ny sisa zavatra tsy mahagaga raha ohatra ka izay ny tena hoe lohahevitra hifampidiniana. Ratsaivina ny taona 2024 maro ireo raharaha nentina teo anivon'ny SADC sy ny vondrona afrikanina na moana ny fifanarahana politika no famahana ny olana teto Madagasikara indrindra tamin'ireny fanonganam-panjakana ireny. Voaresaka tao anatin'izany ohatra ny fametrahana ny Fonds National de Solidarité izay nekeny mpitondra ankehitriny anonerana ny onitra ho andro orinasa simba vokatry ny fanonganam-panjakana. Atao ihany koa ny mahakasika ireo nosy manodidina Bois de Rose sy ny maro hafa saingy tsy mbola nahitana ny marina mandraka ankehitriny. Andrasana araka izany sy ny fivoahan'ny marina momba ireo raharaha ireo ho hiatrany ity mpandinika fiarahamonina ity. Ena mihitsy manina mbola tsy vita foana reny hoe zavatra lasa tany velany reny dia mbola manina mbola tsy regle foana tamin'izao magaga mihitsy ny ohatrany hoe le firenena ny velany ve tena misy fandraisana eo mindray kombakomba sa ahoana tsy azoko. Raha vao misy ifandraisana amin'ny firenena any ivelany inge jereo zao le volamena 370 kilao aiza zao tsika tamin'izao mbola eo raha vao misy zavatra rehetra mifandray amina firenena any velany dia tsy maintsy ariralira ohatrany foana dia tsy fantatatrony hoe aiza ny misy ny maro tsy fantatra. Fa niavaka kely kosa ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany satria dia miamitombo atranty ny malagasy masaha maneho ny heviny ary milaza ny maharary azy ao anaty mandritra indrindra izao fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena izao any androany ary dia mpanakanto iray no nitondra ny fitarainana tao anatin'ny fandaharana. Nzava-ndre mahefa sy Mathieu Prince. Mahatsiaro tena ho ataon'ny fanjakana anjorom-bala amin'izao ireo mpanakanto sy artista eto Madagasikara. Izy ireo mantsy izay isan'ny zaka ny vokatry ny fihibohana tao anatin'izay ame anara-pahasalamana izay. Kanefa mandrakity ny androany tsy mba nasiany fitondram-panjakana resaka mihitsy ny amin'izy ireo. Araka izany dia nitodika tamin'ny antoko-panohitra izy ireo androany satria tsy apan'izy ireo fa efa tsy mahavita azy ireo intsony ny fitondram-panjakana. Ny vahiny tao anatin'ny fandaharana miara-manonja moa androany Mambe solotena andreo mpanakanto eto Madagasikara. Nahita hevitra izay ary hevitra tena atokisana efa mahomby. Zay considéré ny babanay niteraka zay reto considéré ny babanay mitondra firenena mitondra fanjakana aloha zay dia babakely tsy babakelynay zany fa ny antoko-panohitra ka apelinay zao zay mitodika aminareo antoko-panohitra tsy sisy resaka politika tandre mihitsy ary mialatsiny aminareo anareo ray aman-dreninay babanay reo aiza mialatsiny mihitsy manonona anarana tena zava aminay mihitsy aminay mpanakato hoe deuxième mpanakato moa nareo sa deuxième bureau nareo ao deuxième secrétaire nareo deuxième ny kesera nareo ao fa tandre masa iny fiheveranareo anay io tena tsy haiko hoe ino tena fiheveranareo anay sa zay hoe zay doko farany madinika amin'ny tany ity azo atao karaha zany fa zay mitodika aminareo antoko-panohitra itsatsokaja efa tsy tany saina eto na iza nareo na ina tokonareo na tiako Madagasikara na SVM anareo na iza todika aminareo zay vonjenareo koa zay jerenareo zay todika aminao zay anao ao président Ravalomanana efa tsy fotoanany fanomezantsiny zao na hoe fandatsahana hoe manome latsanay hoe adalanareo tsy te adalanareo tsy te vidinay adalanareo te vidin'ny numéro 13 zao tsy resaka politique tsy fotoana fa reso karazany kanareo zay mijaly ary nareo mpanohitra mahay an'izany hoe zay mpanakanto mijaly am'izao. Tsy nisalasala ary nandrany andraiky ny avy hatrany moa ny avy aty amin'ny antoko-panohitra ka isy ny fandaminana mikasika izay karakaraindreo mpikambana ao anatin'ny miara-manonja ho fanampiana ireto namana mpanakanto ireto. Anohina ny antso ny mpanakanto tsika ary eto dia atefany amin'ny filohan'ny fanoherana président Marc Ravalomanana zay antso nataon'ny mpanakanto zay hoe zay hoentinareo na vary raika pokany mila mivondrona ny fanoherana ao anatin'izany mijery an'izay voatsirambon'ny tanana ho an'ny reto namatsika mpanakanto reto
tsy avahana tsy soritana fa zay voangon'ny mpanohitra atolotsika n'le mpanakanto na inona io satria ianareo efa nandefa sosikevitra nakaty aminay amin'ny miara-manonja hoe anokatra compte tsika afahantsika manao an'izany fifanomezan-tanana zany dia miangavy atsika tanandroa ho an'ny mpakafy ny miara-manonja indray zany tsika eto hoe ndao tsika anao tolo-tanana ho an'ny mpanakanto zay voatsirambony tananareo tsy maninona tsy taritsika sady misy mieritreritra ka le fanjakana ke zao hiazakazaka satria teneninareo tamin'ny miara-manonja izy dia andeha hazakazaka fanjakana zany efa tara foana izy raha zao izy vao hoany taratry ny tsy fahaiza fa androany no saika olanina teny amin'ny anteny meram-pirenena ilay volavolan-dalàna laharana fa aotraotra ray tsipika raiky amin'ny 24 bara PL mikasika indrindra ny zo pirenena malagasy saingina emitra amin'ny fotoana manaraka indray izany tokony andinika lalina sy tsara makasika ity volavolan-dalàna ity ny eto amintsika raha ny fanehoan-kevitra mpampianatra lalàna iraisam-pirenena tafaresaka taminay androany rindrantsara ny tahiry ny aina. Miisa 700 ny teratany vahiny nangataka ny zopirenena malagasy. Ny zoma teo no efa nandalo asambomiery ity volavolan-dalàna mikasika ny zopirenena malagasy ity. Voambolana maromaro aloha ny tsara ho fantatra mikasika ny fizakana zopirenena iray. Apatrida no mangataka ny antsoina hoe naturalisation. Raha zavaina tsotsotra, ny apatrida dia olona tsy manana tanindrazana tonga amina firenena iray nateraka tamina firenena iray saingy tsy manana raha ifandraisany amin'ilay firenena. Izany hoe teratany vahiny. Izy mangataka ny zopirenena malagasy no antsoina hoe naturalisation. Teratany malagasy manana raha malagasy kosa ny mangataka ny antsoina hoe nationalité. Mitaky adidy maro ny fangatahana ny naturalisation na ny nationalité. Ny nationalité dia na naturalisation dia misy ny zoa sy ny andraikitra sy ny adidy. Fa ny olona manko matetika dia ny adidy fotsiny ny zo fotsiny fa adiny tanteraka ilay adidy. Dia tokony isy an'izay ary tokony sy fipetra maro samihafa zay vao azo an'izany nationalité malagasy zany zany apetraka mihitsy inavony tokony ataon'le olona zay izy vao tena hoe azo an'izany zopirenena zany ary jerentsika raha ny karana mijerentsika za tsy hoe contre ny karana na tsy tia karana fa ny zava-misy eto Madagasikara karana lahy iza manambady gasy ary karana vavy iza indrindrindrindra manambady gasy zany raha tsy ataon'ny dralahy ary koa tsy miteny gasy akory ary ny akabiaza fa miteny frantsay raha ohatra la limite na miteny fitenindrareo dia ohatran'izany nefa zany teny zany tena anisan'ny zavatra important indrindra eo amin'ny firenena anankiray. Mila fandiniana lalina ny tokony andaniny ity volavolan-dalàna laharana fa aotraotra ray tsipika raiky amin'ny 24 bara PL ity. Volavolan-dalàna izay natolotry ny solombavambahoaka IRD voafidy tao Betafo Celestin fiarovana lovan'irina. Lafin-javatra maro anefa no iankinana eto amin'ny firenena. Ny amin'ny lafiny toe-karena sosialy aloha dia izao tsy mitovy ny tany mahantra sy ny tany efa manan-karena zany. Raha ny États-Unis ianao tsy mampaninona azy manome nationalité ianao satria koa io arakarak'izay zava-misy ao amin'ilay firenena. Ny azy efa misy hoe afrikana, ny asiatika, ny amerikana tatsimo, ny bedibe ohatran'izay tsy dia mampaninona azy loatra izy koa manam-bola. Fa raha ty amin'ny tany madinika eritrereto tsara fa raha ohatra manam-bola ilay olona zay sitraka zany hoe naturalisation zany tonga dia raha pakabitsy dia lafitra i Madagasikara ty satria ohatra misy tany ataontsika hoe 100 mètres carré vidiny raha tena miintéressé azy vidiny ataontsika hoe 5 milliards izy amin'ny gasy no tsy anaiky an'izay tsika olona mahantra raha za aloha dia meko azy satria za mila vola naovako zavatra maro samihafa tanao zay dia ohatran'izay koa lesy mandehan'ilay zavatra dia ho lasany daholo ny tany rehetrarehetra farantsika hoe aizy moa tsika indray lasa patride tsy manana tanindrazana zay zany ny tena voalohany. Faharoa resaka politika tsy fantatra satria matetika ireo le mangataka nationalité ty amintsika ireo sasany dia efa manana nationalité hafa izy dia zany koa problème anankiray dia mety misy firenena any ambadika any manosika azy hoe raisy ny fitondrana ao Madagasikara satria izy raha manana nationalité amintsika dia afaka mirotsaka ho filoham-pirenena ohatra na député ohatra na ohatran'izay. Ny fahazona ny nationalité atsika teto hatramin'izay dia avy amin'ny droit du sang na avy amin'ny ra tsy avy amin'ny droit du sol na avy amin'ny tany izany hoe olona teraka teto ohatra toy ny any États-Unis
fitsapakevy-bahoaka ny tokony andaniana azy toy ny miseho tany Suisse sy Norvège rehefa nieritreritra ny hiditra ao anatin'ny vondrona Europeana ireto firenena ireto saingy tsy nolany tamin'izay. Dia ohatran'izay ny tsara raha tena anao demokrasia ianao dia ny hevitry ny vahoaka satria ny vahoaka no andriamanjaka, ny vahoaka no tompon'ny fahefana. Dia ny dikan'izany dia tokony hanao débat. Ny olona zay afaka manao débat dia mihaino ny vahoaka. Dia amin'izay zay vao hoe hiditsika anao an'izay sa tsy. Satria saripady fa vetivety kely dia hovatika mihitsy ny zavatra rehetra eto Madagasikara. Ary ny arena rehetra eto na ny ambanin'ny tany sy satria ny olona hividy tany manambola dia ho vita tsy atsika. Tapitsary ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampalalam-baovao ny MBS dia manome fotoananao rahampitso amin'ny fitora sy sasany indray.